Alleloia, alleloia. Mbola faly miara-banareo eran-tany aho anio sabata fa 15 ny volana novambra 2025. Ry ava-malalao mitompo, mety hitanao hoe irery no eto. Eny tompoko satria izokerika tsy eo fa lasany atandrazana izy. Ho anareo izay any Madagasikara dia afaka anareo miaona aminy raha ohatra ka misy fotoana ianao. Satria lasa kely izy any atandrazana ny karakara ny amin'ny asan'Andriamanitra izany. Dia isaorantsika ny tompo izany voninahitra ho an'i Jesosy dia raha ho azy dia ny tompo no mandama ny programa rehetra. Dia izaho rehetra zany ny eto aloha atoato zany mandra-piveriny avy any Madagasikara. Ry havana, araka ny rahateo dia fangatahana ny amin'ny hoe ry Jesosy mba tatano, mba ho tafita soary. Tena ho tafita marina ve isika tompoko? Tena ho tafita marina ve isika? Oka tena ho tsapanao rehefa tonga eto ianao fa hitady an'i Jesosy. Hitady an'i tompo satria tsisy tsony ny fotoana tompoko. Tsisy tsony ny fotoana. Raha mijery zavatra miseho eran-tany isika dia tena efa ho avy ny tompo. Tsy fantatra na oviana na oviana. Aza mba miaino ny tenin'olona hoe amin'izao Jesosy no avy. Ny tompo raha izy Jesosy tsy mahafantatra. Fa ny iray irery ihany no mahafantatra. Izay ny amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 24. Anisany isika dia andre tenin'Andriamanitra fampahirezana ho antsika tsiraray avy. Izany hoe ny programa eto rehefa izarery dia hivavaka aloha isika hisaotra ny tompo izany hangataka ny fanahin'ny tompo izany hanatrika antsika eto. Dia avy eo hitondra tenin'Andriamanitra ho ampahirezana antsika tsiraray avy. Za aloha dia ianao koa satria za dia fitaovana fotsiny ihany fa ny fanahy masina no miasa. Dia mangataka ny fanahy masina ampahirentsika tsiraray avy izany. Dia orinan'izay hivavaka zany isika orinan'izay. Raha ohatra mbola tsy nandray Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia orinan'ny tenin'Andriamanitra dia hiteny hiantso raha ohatra ka vonona ianao andray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ianao mivavaka any amin'ny toerana misy ianao. Satria ianao mihitsy no ilain'ny tompo hanantona azy. Zay ny ao amin'i Jesosy. Ry havana hivavaka aloha isika hangataka ny fanahin'ny tompo hanatrika antsika tsiraray avy amin'ny toerana izay misy antsika satria mandalo ihany isika ity. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao. Misaotra Jesosy satria tompo mbola afaka izay Jesosy mivory eto. Na iza Jesosy misy any zanaka ao tsiraray avy. Jesosy tompo mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fanamboaranao, mangataka ny fampianaranao. Jesosy io miantso anao zay Jesosy malala ianao miseza fiandriananao.
oka ianao Jesosy iainy ny vavaka anay tsiraray avy, oka ianao ampisokatra ny masom-pananay tsiraray avy, ka tsy saraketo zay tompo raha tsy efa notahinao, raha tsy efa navaozinao, raha tsy efa nafahanao, ka mangataka aminao Jesosy oka ny ranao Jesosy andrakotra anay tsiraray avy, ka ny asan'ny satana ny rehetra zay mitady anakorotana izao fotoana izao dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, fa velandavaky ny elo izany asa matin'ny satana rehetra dia tsy manan-kery aminay izany. Fa oka tompo ny ranao no andrakotra anay, oka tompo ianao no eto aminay, ka mangataka aminao fanahy masina hiasa aminay tsiraray avy, mitenena fanahy masina, ampianaro izay, avozy izay, sokafo ny masom-pananay, sokafo ny sofiny tsiraray avy are zay tianao ambara fanahy masina, ary koa ny momba anay manontolo mba hifantoka tsara fanahy masina, satria ianao rery ihany no afaka mampianatra anay, satria mpampianatra masina ianao, ary mpampianatra marina ianao, ary tsy misy toanao. Ny voninahitra dia ho anao Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Ry havana raisika ny ten'Andriamanitra, araka nambarako teo dia ezokerika tsy eo izy fa lasan'ny Madagasikara. Mikarakara ny asan'Andriamanitra zany ny ataony ihany dia izarery no eto amin'izao aloha dia ny fanahy masina no mandama ny programme antsika eto zany. Andre ten'Andriamanitra isika ho fampaherezana antsika dia aveo hivavaka zany isika. Ho anao izay mbola tsy nandray an'i Jesosy dia raha mahakasika anao ny teny ka raha vonina ianao, tsy terena tompoko, tsy terena. Ka raha vonina ianao hanaradian'i Jesosy dia mibebaka ianao aveo zany dia mandray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ny ten'Andriamanitra raisintsika anio nomeny fanahy masina dia ao amin'ny Matio 5:20. Matio 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Io teny io dia manambara ny amin'ny ireo virijinina 10, 5 endry 5 adala. Ry havana, iza marina moa ireo virijinina 10 ireo? Ireo dia hoarina amintsika zany, amintsika zay miteny hoe zanak'Andriamanitra. Ny eran-tany dia marobe isika olombelona miteny ay manaraka an' Jesosy zay, zanak'Andriamanitra zay, ieny mpivavaka zay, kristiany zay, fa tena ao amin'ny tompo marina ve isika tompoko? Tena anisan'le virijinina 5 ve isika, 5 endry zany? Satria mizara roa izy ireo. Virijinina 10 no ambara eto, 5 endry 5 adala. Zany hoe efa samy ao amin'ny tompo zany izy ireo, fahafantaran'izy ireo an'izy ireo satria mahalala an' Jesosy zany izy ireo. Mahatonga an'izay hoe virijiny 10 izay. Ry havana vakitsika aloha ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no hanazava azy rehefa aveo. Dia mbola andray verset hafa koa tsika aveo izay omeny tompo eo zany. Matio 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mampahery anao mihitsy handrainao satria ho anao le izy mba ahafahanao mandinika rehefa ohatra ka malalaka ianao, satria isika zany ohatra ka miaino fotsiny fa tsy mandray noty dia adino rehefa ohatra ka miala eto na koa rehefa be dia be zavatra atao. Fa tsara zany no mandray noty zany, miala tsiny amin'izay olona tsy mahay manoratra, miala tsiny. Fa ingane ny tompo mampianatra anao raha tsy mahay manoratra ianao, satria misy nomeny tompo mihitsy koa hoe mahay manoratra zany satria tompo manasitrana manafaka zany Jesosy, tsisy zay tsy hainy atao, tsisy zay tsy hainy atao. Amen. Vakitsika ny teny Matio 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny titre dia izao atao amin'ny baiboliko hoe fanoharana ny amin'ny virijiny 10. Vakiko ny teny amiana Jesosy tompo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny 10 izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry, ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy,
dia nitsangana ireo virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endro hoe tsy ampoanay sy ho anareo ny anay, fa mandehana makany any amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Taorian'izany vao tonga kosa ireo virijiny sisa ka niteny hoe, tompoko, tompoko, voay izahay, fa hoy izy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo, koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Ry havana, ny teny eto dia fampitandremana antsika. Jesosy mihitsy no ny teny eto. Ito tantara ito dia efa marobe ny olona manambara an'ito tantara ito zany. Efa mety efa hainao tamin'ny fiangonana izay nisy ianao izao tantara izao, na koa efa hainao teto ihany fa ela be, fa averin'ny fanahy masina le satria arakaraka ny amerenany indraindray hafa ny fanazavany. Dia mahazo fampianarana foantsika amin'izay teny omenitsika. Eto zany dia fanoharana ny amin'ny virijiny 10. Io dia fanoharana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Zany hoe Jesosy rehefa miteny izy matetika tamin'ny tety ambony tany dia manao fanoharana mba atakarantsika olombelona ny zavatra tiany ambara. Eto zany ny teny dia raisitsika arak'izay tiany fanahy masina, raisitsika ny 1 aloha. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny 10 izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Amen. Hatreo aloha. Ry havana, araka nambarako teo dia virijiny 10. Zany hoe 5 endry, 5 adala. Izy ireo zany dia niainga zany izy ireo mba hitsena ny mpampakatra. Iza moa ilay mpampakatra? Jesosy ilay mpampakatra. Izy ilay ampiakatra antsika. Isika ilay zanaky ny tompo ho ampiakarina hody any an-danitra. Amen. Rehefa ho avy ny fotoana. Ry havana, any anie tokony hafarantsika fa tsy ety ambony ity tany ity. Any satria ho avy ny fotoana tsy maintsy ho tonga izany. Zay raha itsika hiala eto alohan'i Jesosy iseho ny amin'ny rao an-lanitra, na zay raha isika ho faty alohan'ny hatongavan'ny tompo eny amin'ny rao an-lanitra. Ka raha ohatra izany ka tratran'ny fotoana isika amin'ny fotoana io hoe Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra, dia zay le hoe virijiny 10, virijiny 5 endry zany zay. Amen. Virijiny 5 endry zany no tafiditra any an-danitra. Fa le virijiny 5 adala kosa tsy ho tafiditra mihitsy satria na ny antony. Ny antony dia ato amin'ny ten'Andriamanitra ato azavainy fanahy masina ato. Andininy 2. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Andininy 3. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Amen. Eo zany. Ry havana, izy ireo nitondra ny fanalany izany, nandray ny fanalany nefa tsy nisy zany solika, tsy nitondra solika fitondra zany izy ireo zany tao anatiny. Andininy 4 averiko tsara. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Amen. Ry havana, ny solika fiandry dia ny fanahy masina izany. Isika izany tokony ho fen'ny fanahy masina. Ny fanahy masin'Andriamanitra, ahoana moa no hafeno ny fanahy masina ao amintsika? Ampianarin'ny tompo antsika rehefa avy eo izany. Fa eto ny solika eto dia ny fanahy masina. Ireo virijiny 5 adala dia tsy nitondra solika fiandry izy ireo. Zany hoe miandry ny tompo izany. Ry havana, tokony tsika tena hoe ho feno solika, ho feno ny afon'ny tompo mihitsy mba ahatonga antsika hatramin'ny farany. Mifoaza tompo, mijoroa tompo satria ho avy anie Jesosy. Oka antsika tena hiomana mihitsy mba ho tafiditra ny lanitra. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny
raisitsika ao amin'ny bokyn'ny lioka toko safady aloha raisitsika ao amin'ny mombany amin'ny solika zany ao amin'ny jaona toko fahafito jaona toko fahafito andiva valo amin'ny telopolo vakitsika io jaona toko fahafito andiva valo amin'ny telopolo io dia manambarany amin'ny hoe inona moa ilay solika tokony ananantsika izany jaona toko fahafito andinifa valo amby telopolo eto zany dia i Jesosy no manambara izany ny amin'ny hoe ony rano velona zay lay solika dia ilay fanahy masina io zany ny moterantsika zany io no ahafahantsika miorina tsara ahafahantsika hiditra lanitra raha ohatra tsy mazava isika tompoko dia tsy ho tafiditra lanitra lay fahazavana dia Jesosy ny ao anatintsika izany satria ny tompo lay fahazavana dia tokontsika koa ho fahazavana koa tsika satria ny tompo mihitsy ny manambara izany teny izany dia atao amin'ny jaona toko fahafitotsika zao andiny fa fito amby telopolo vakitsika manoko andiny fito amby telopolo ka hatramin'ny fa sivy amby telopolo vakiko ny teny aminaran'i Jesosy tompo jaona toko fahafito andiny fa fito amby telopolo ny titre dia hoe ony rano velona tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatona ay ka isotro izay mino ay dia izy ony rano velona iboiboika avy ao aminy araka ny voalazany soratra masina ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny vonainy amen ry havana eto zany dia ny fanahy masina no ambara eto ny fanahy masina io no nomeny tompo an'ireo mpianany no efa tonga tany an-danitra Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia manazava tsara mihitsy fa tonga ny fanahy masina toy ny lela afo teo ambony izy ireo tsiraray avy zany io zany le hoe raha tsy efa nala taty ambony tany Jesosy tsy tonga zany ny fanahy iray io lay ony miboiboika ao anatintsika io lay ony ny rano velona ao anatintsika io lay solika ambara atao amin'ny Matthieu 25 ny raisitsika eto zany ireo Virginie adala zany reo anankidimy izy ireo zany tsy nitondra solika fiandry tsisy ny fanahy masina nefa miteny hoe zanak'Andriamanitra miteny hoe kristianina ry havana marobe ny olona tsy manana solika marobe ny olona tsy manana ny solika fitaiza zany hoe mandehandeha fotsiny nefany tsisy fiarovany tompo ao aminy tsy hoe kory ny anambarantsika hoe zanak'Andriamanitra na hoe mpanompon'Andriamanitra tonga dia ho tafiditra lantritsika na hoe tonga dia hoe hisy solika isika tsy atoko tsy maintsika mankatoa an Jesosy tsy maintsika manaraka ny sitrapon'i Jesosy izy mihitsy no mibaiko mba hankatoavantsika azy tao jerentsika ao amin'ny lioka toko fahenina andiny fahenina amby efapolo Jesosy mihitsy no niteny eto lioka toko fahenina andiny fa enina amby efapolo hoy ny tompo vakiko ny teniny amin'ny anarany ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko nefa tsy manatanteraka izay lazaiko amen ry havana marobe ny miantso hoe tompoko an Jesosy nefa tsy manatanteraka izay lazainy zay teny tompo eto manatanteraka izay lazainy tompo ve isika tompoko sa tsy manatanteraka ve isika sa tsy so sanatria ka tsy manatanteraka ny baikon Jesosy isika fa ny ataontsika ihany ataontsika dia tsika ihany ny vomafy avy eo tsy ny tompo anie no hoe ho zavatra iseho fa isika anie no vomafy tompoko hoe isika anie raha ohatra ka manao ny tsy mety isika dia anisambatan'olona no mandray ny valiny tsiraray avy ka mila mitandrina mafy isika veryntsika ao amin'ny Matthieu toko fadimy amby roapolo andiny fahadimy zao isika andiny faefatra azafady ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany amen zay zany le izy isika zany tokony manana solika
ao anatitsika zany ary koa tsika mitondra solika. Ry havana mila tsika tena hoe mifo tsara mirehitra ara-panahy foana. Izay le hoe tokony hoe anana solitsika ao anatsika zany ary koa miaraka amintsika foana. Ahoana moa no hoe ahafahantsika manana izany solika izany, ahafahantsika mijoro tsara. Dia ny tompo ihany no mampafantatra antsika ny amin'ny tokony ho ataontsika. Tokony tsika tena hoe mahatsapa tsara hoe inona tokony ataontsika. Andao vakiantsika ny ao amin'ny Matteo 4:20 eo ambadika eo zany, ambadika eo ihany. Matteo 4:20 2:40 ka hatramin'ny 2:70. Ito teny ito dia Jesosy nivavaka nataon'i Jesosy tao Getsemani. Dia ny tenenany any mpianany izany izay nanaraka azy netiny izay tamin'izy nivavaka. Dia eto zany Jesosy miteny izany eto 2:40. Vakiantsika ny teny Matteo 4:20 vakiantsika ny teny amin'ny Jesosy Tompo. Nakeo amin'ny mpianatra izy avy eo ka nahita azy ireo matory. Dia hoy izy tamin'i Petera, ay tsy mahazaka ny miara-miary tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. 2:40. Miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Amen. Ry havana zay le izy. Mivavaka. Mila tsika miambona, mivavaka mba tsy hidirantsika amin'ny fankapanahy. Jesosy mihitsy no miteny eto. Ambarany tompo tsara amin'ny Petera, amin'izy ireo izay nanaraka anazy fa hoy izy mihitsy ny tompo hoe 2:40 hoe miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Amen. Ry havana tsy maintsy maharesy ny nofo io isika. Io anie no fahavalo voalohany antsika zanak'olombelona, io nofontsika io. Zay tiany io foana ny ataontsika indraindray. Tsy maintsy maharesy ny nofontsika. Raha te hatory, raha kamokamo dia rohainy devoly tompoko dia mijoroa. Zay no zavatra manjo an'ireo virijiny 5 adala ato satria tsy mahajoro tsara dia lasa reraka. Tokony mijoro tsara isika. Andininy verate amin'ny Matteo 4:20 tsika izao 5 isika izao. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Amen. Hitanareo zany? Jerevy tsara. No efa naharitra ela zany ny tompo dia rendremana zany izy rehetra ka natory. Ry havana, jerevy nefa zavatra niseho avy eo. Na natory ara zany ny 5 endry dia jerevy zavatra niseho. Tozantsika ny teny 2:1. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy atrelo. Amen. Noho ny misasakalina izany dia nisy feo zany ny antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Amen. Ho avy zany ny tompo amin'io. Tonga zany Jesosy amin'io. Dia zavatra niseo zany avy eo 7. Dia nitsangana ireo virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Amen. Atrelo. Nitsangana zany izy 10 dia samy nanamboatra ny fanalany zany. Manao ahoana moa ny fanalan'ny tsiraray avy? Manao ahoana ny fanalanao amin'izany miteny izao? Okanao andiny tena tompo. Diny tenanao. Manao ahoana ny fanala eny an-tananao, ny ao anatin'ny tenanao, ny ara-panahinao. Ahoana ny fanalanao? Mitovy amin'ilay 5 endry ve sa mitovy amin'ilay 5 adala? Tozantsika ny ten'Andriamanitra. 7 dia nitsangana ireo virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. 9 dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solon-kareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Amen. Hatreo aloha. Ry havana. Tonga zany ilay fotoana hiavian Jesosy any amin'ny rao an-lanitra. Dia hikoropaka izany ny olona tsiraray avy izay tsy niorina tsara nefa miteny hoe zanak'Andriamanitra, na koa hoe mpanompon'Andriamanitra, na koa hoe kristianina. Hikoropaka izany
dia eto zany le virjiny 5 adala reo inona nataon'izy ireo nangataka solika am'ireo izay manana solika izany. Ry havana, tsy azo zaraina ny fanay masina, tsy azo zaraina ny fanomezam-pahasoavana zay azony tsiraray avy. Enao no tsy maintsy miezaka mitady miaritory mivavaka mibebaka mba hayatsara koa ny ara-panahinao. Amen. Zay le atao aminao avy Jesosy, zay le ato ady no atrentsika tsiraray avy. Mila mihitsy ny tena ny sambatan'olona no mijoro mitady ny tompo. Ry havana, tsy ny lalany iray akory no tsy maintsy arahinao, fa ny tompo no arahintsika ato. Ka mila ianao tena mitady koa an Jesosy bebe kokoa mba iona aminy, fa na de hoe ampianatra eto foana ary mama Felisia, na hoe ampahery foana ary amin'ny témoignage zay ataoko eo koa zokerika koa ny amin'ny ten'Andriamanitra zay hoentiny eto dia tsy afaka foana zay menada hoe amerimberina nefa tsy mety azonao le izy satria anao tsy mety mitady an Jesosy, tsy mety manatona anazy. Ry havana, ianao mihitsy no ilaina mitady bebe kokoa ny tompo. Ny teny zay raisinao eto dia iny teny iny no anamboarany tomponao raha tena hoe mirehitra be ny fanahinao mitady an Jesosy. Amen. Zay le izy. Dia iona aminy ianao. Eto zany reo 5 adala, virjiny 5 adala, izy ireo nangataka, jerevy tsara ny teny 5 hoe dia hoy ny adala tamin'ny endry mba omeo kely amin'ny solika-reo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Amen. Ry havana, tsy azo atao no mangataka solika, tsy azo atao izany. Soantsika ny teny 5:7 fa namaly azy ireo ny endry hoe tsy ampoanay soanareo ny anay, fa mandehana makany ampivarotra ka mividiana ho anareo. Amen. Hitanareo zany, eo le izy samy mandeha ho any an-danitra tompoko. Tsy afaka mihitsy ny ravavinao amin'ny tompo, na ny anadanao amin'ny tompo, na ny rahalahinao amin'ny tompo hoe ity fanomezako anao ny fanahy masina atao anatiko. Ry havana, ny mesan'ny apôstôly 2 ndao vakintsika ihany. Asan'ny apôstôly 2 tamin'ny tompo napidina ny fanahy masina nanao batisa an'ireo mpianatra ny 20 tao amin'ny chambre haute dia ny fanahy masina no ny tonga dia samy nahazo tsiraray avy, fa tsy hoe koa reny ny anankiray teo akaiky teo no nafindra tamin'ny anankiray. Andriamanitra rehefa manome dia manome izy an'izay sahaza azy, an'izay mangataka aminy ka manaradia ny tompo zany. Asan'ny apôstôly 2 andininy 1 ka hatramin'ny 4 no vakintsika ny teny amin'ara Jesosy tompo. Ny titre ato amin'ny baiboly koa dia hoe any Jerosalema ny nirotsahan'ny fanahy masina, zany titre ato amin'ny baiboliko. Vakiko teny amin'ara Jesosy tompo. No ny tonga ny andro Pentecosta dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay trano ny angonany, ary nisy lela maro mitarehinafo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amen. Hitanareo zay le izy. Eto zany tamin'ny fanahy masina tonga avy any an-danitra dia jerevy zavatra niseho. 7 tonga dia resaka 7. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo niseho taminy izay nizarazara. Amen. Natreo aloha. Hitanareo zany, tonga zany ny fanahy masin'Andriamanitra dia toy ny lela mitarehina afo zany izy io, dia niseho taminy zany, tamin'izy ireo zany dia nizarazara. Amen. Nizarazara fa tsy hoe anankiray lehibe fotsiny, nizarazara ary nipetraka tamin'ny izy rehetra isan'olona. Amen. Alleluia. Ry havana,
nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Amen. Ry havana, raha mino ianao, raha makatoa ny tompo ianao, dia ny tompoko anome anao ny anjaranao, ny anjaranao, satria isan'olona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. 14 dia samby feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitena ny fanahy masina azy. Amen. Hitanareo zany, tena hoe feno ny fanahy masina, zay le hoe on'ny rano velona no vakitsika teo, on'ny rano velona miboiboika, miboiboika, zay le solika tamin'ireo dimy endry. Fa le dimy adala kosa dia tsisy tsony soloka tamin'izy ireo fa lany, satria tsy mijoro tsara, tsy mivavaka, tsy mibebaka, ary tsy miary tory mitady an'Andriamanitra. Ary mila koa tsika miova, mila tsika tsy variana amin'izao fiainana izao. Maro be vaovao eran-tany tompoko fa aza variana mijery ny zavatra amin'izao eran-tany, fa mijorota diavy Jesosy, fa efa niteneny ny tompo fa amin'ny andro farany dia ho isan'izao zavatra amin'izao hitantsika izao. Ka raha variana amin'izany ianao, raha variana amin'ny zavatra amin'izao eran-tany ianao dia sao sanatrika ho tavela ety, mitandrema tompoko, mitandrema tompo, tadiavo Jesosy, vonjeo ny fanahinao, vonjeo ny fanahinao. Verentsika tao Matthieu 25 andininy 7 isika izao. Ifandraisitsika ny andininy 7 teo fa vakitsika ihany aloha. Fa namaly azy ireo ny endro hoe tsy ampoanay so anareo ny anay, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, dia narindrina ny varavarana. Amen. Ry havana, zay ary, zay le izy. Tonga zany ny tompo, dia izay efa vonona, izay efa nijoro tsara, dia tafiditra zany tao an-danitra io, tao an-danitra io tompoko, tao an-danitra io. Dia noho ny tafiditra zany izy ireo dia ina zavatra niseho? 10 dia narindrina ny varavarana. Amen. Narindrina, zany hoe rindrina zany, toy ny rindrina. Io teny io dia efa nampatsahiviko teto io teny io, fa teneniko teto indroa angambany. Tena matadidy foana rehefa mamaky an'io ny amin'ny zavatra nasehon'ny tompo tamin'ny zanako vavy. Efa misy témoignage ato, maro be ny témoignage ato, fa tsy tadidiko fa tamin'ny 7 taona lasa zavatra zay. Nanofy izy fa nanofy sa fahitana, tsy tadidiko firy intsony mba tsy hadiso, satria lainga dia mahavelany amin'ny elo. Afaka marininao zany any amin'ny Apokalipsy 2:15-10. Dia ao amin'ny Apokalipsy koa 1:20. Afaka marininao izany, aza mandaingandainga intsony, lainga kely dia efa any amin'ny elo. Mila mitandra antsika tompo. Dia eto zany oska tsy tadidiko na fahitana na nofy zany le satria fa mantonany dia nanofy zany zanako nahita fahitana izany ohatra ny amin'ny fampakarana zany amin'ny iavian Jesosy any amin'ny raha alanitra. Dia hitan'izany hoe niainga zany izy, niainga izy zany dia tonga tany an-danitra zany ny fanahiny. Misy maromaro moa le izy nefa nasehon'ny tompo anazy fa tsy tadidiko hoe tamin'ny fotoana io izy le nahita anahy koa nampiakarin'ny tompo zany. Fa eto zany dia le izy zany no tena hoe ambarako eto. Dia zavatra anseho zany dia no nefa tafakatra any an-danitra hono izy zany. Dia ohatra nisy tanana hony nametraka anazy teo ambony lanitra io zany ao anatiny. Zany hoe azavaiko tsara. Ohatra nisy hoe nibata anazy zany avy eo amin'ny lamosina, zany ohatra nisy ny nandraisana tamin'ny lamosina, dia hitanao ohatra hoe zavatra apetraka zany. Raha ohatra ka hoe mevaheva zany ianao ka apetraka zany ianao amin'ny ilay toerana misy anao zany. Zany zavatra tsapany zany. Dia no nefa napetraka tao an-danitra izy zany, tao anaty lanitra zany dia hitan'izany ohatr'izao ambany eo zany ilay lanitra zany le nametrahana anazy izy tonga tany an-danitra, fa tena hoe nihidy zany
dia satria avy nampiakatra zany ny tompo an'ireo zanaka izay tafakatra any an-danitra dia no nihidy zany ilay lanitra dia tena hitany mihitsy hoe tsisy marika ry havana hoy izy tamiko hoe tsisy marika mihitsy afantarana hoe nisokatra ny lanitra. Raha ohatra itsika tompo mijery varavaran-trano na varavarakely io fatatsika tsara fa hoe eto ny anokafana ny varavarana na koa varavarakely. Fa ny fahitany zanako anazy tamin'izy tafiditra tany an-danitra zany tamin'izay fotoana izay dia iny lanitra sokatra iny dia ny tanteraka araka ny teny eto mihitsy hoe narindrina toy ny rindrina tsisy marika. Ry havana, tsy ho tafiditra intsony zay tavela ivelany. Zay ny nanjoan'ireo Virijiny 5 adala izany, 150 vakintsika izany. Averiko no 110 amin'izay azontsika tsara ilay teny. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra ary izay efa volona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Tao aorianan'izany vao tonga kosa ireo Virijiny sisa ka niteny hoe tompoko tompoko voay izahay. Amen. Hitanareo zany eo zany le izy mandondona mangataka amin'ny tompo eto Jesosy avoay izahay tompoko tompoko. Ry havana, tara loatra dia hoy ny navalin'ny tompo zany. Vakintsika ny teny safady 12 fa hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Amen. Mampatahotra izany. Raha olona anankiray tena ao amin'ny ankonanao na fianakavianao teny anao hoe tsy fantatro akory ianao, ahoana ny zavatra anjoanao. Eto ny tompo dia hiteny amin'izany fotoana izany hoe tsy fantatro ianareo. Ry havana, fantatsika ny tompo tsika ety ambony tany. Mivavaka isika amin'Andriamanitra, miatso an'Andriamanitra isika, miary tory isika, mety miary tory koa ianao, mivavaka manompo an'Andriamanitra. Nefany sao sanatria tompoko ka ho tahaka ny Virijiny 5 adala izay tsy miomana fa variana amin'izao fiainana izao. Mila tena mitandrina mafy isika. Andao vakintsika no amin'ny Efesiana 5. Efesiana 5. Mila tsika tena matahotra mafy ary miomana tompoko mba ho tafiditra ny lanitra. Efesiana 5 17. Efesiana 5:17. Hoy ny teny tompo akiko amin'ny anarany. Aza ho mamy divay ianareo fa misy fanarana-po amin'ny ratsy amin'izany. Aoka ianareo ho feno ny fanahy. Amen. Ry havana, mila tsika feno ny fanahy. Eto amin'ity Efesiana ity aoka ianao afaka mamaky ianao manomboka amin'ny 5 manontolo. Manambara mihitsy io ny amin'ny tokony hijorontsika tsara zany, andehanantsika araka ny fanahy. Jereo fotsiny andininy, raintsika fotsiny andininy fa 7. Amin'ny 5 io zany vakintsika tena raha tompo. Fa na inona aseho dia mazava, koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fitondrantenanareo mba tsy ho tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Amen. Hitanareo zany? Mila isika tena mifoa tsara tahaka ny mazava. Ary mila isika tena mitsangana tahaka mitsangana amin'ny maty dia ampazavantsika Jesosy Kristy. Satria Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia oka izay ny amin'ny fatoriana ao anatin'ny faharatsiana. Eo ambany eo misy ilay hoe aza mamy dovay. Satria misy fanarana-po amin'izao andro antsika izao, fantatsika tsara izany, zavatra ratsy eran-tany. Dia jerevy tsara ny teny fa manambara hoe
Andifadiambin'ny folo hoe koa tandremo tsara izay fitondran-tenanareo mba tsy ho tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Amen. Zay le izy. Mba ho tahaka ny Virjiny endry zany isika. Fa tsy ho tahaka ny Virjiny adala. Oka itsika andeha araka ny fanahy. Oka itsika ho feno ny fanahy. Zay le solika izay. Solika fitaiza izay. Satria ho avy Jesosy, ho avy ny tompo, ry havana. Ao amin'ny Matthieu 7:20 ny farany 10:11 dia vaky toy izao na raha Jesosy tompo hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Ry havana, mampiambina antsika ny tompo. Miantso antsika izy hifoazantsika. Miantso antsika izy hivavaka, hifantoka tsara ao amin'ny Jesosy. Miantso antsika izy hiova andeha araka ny fanahy. Oka izay amin'ny manao adaladala foana. Aza manaraka ny fanaon'olona. Rehefa hitanao zao fa zavatra tsy mety, zavatra tsy asoy ny fanahinao, dia mitsahara, mitokana, mivavaka, mijoro tsara, manantona an' Jesosy. Ry havana, zay ny tenen'io, zay ny fampaherezana ho anao an'io dia matoky aho fa andiny tena ianao. Mijoro tompoko. Ary eo ka tsika tena hitady an' Jesosy amin'ny fiainantsika manontolo. Hivavaka antsika manana antsika izao fotoana izao. Dia raha ohatra ianao mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia afaka ianao manaraka ny vavaka ataoko rehefa miteny azany rehefa aveo fa hivavaka antsika aloha hamarana antsika izao fotoana izao. Hivavaka antsika tompoko. Oka ianao hifantoka tsara ara-panahy, tovy amin'ny fanahy satria ny fanahin' iray no lehibe indrindra ka tovy amin'ny fanahy rehefa mivavaka tompoko. Vavaka antsika tompoko hamarana antsika izao fotoana izao. Jesosy tompo, misaotra anao Jesosy. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao satria tompo mbola nahazo fananarana avy aminao izay. Misaotra fanahy masina amin'ny fampianarana, ny afampahafantarana fanahy masina fa tokony ho feno anao izay. Tokony hirehitra foana ny ara-panahinay satria ho avy ianao Jesosy. Ka mangataka aminao tompo, avao zay tsiraray avy, amboary zay tsiraray avy, mba tena ho feno fanahy ao aminao tokoa. Mamindra fo tompo, mamelany elokay Jesosy. Mangataka aminao Jesosy, ho andreo zanakao tsiraray avy zay nanatrika e tompo malalao amboariny tsiraray avy. Reo Jesosy zanakao tompo izay maniry tompo andrainao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Afaka mandoalika ianao zay indray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany. Mibebay ianao amin'ny toerana zay misy ianao. Mangatany famindram-pony Jesosy. Raha ohatra moa ka mbola hoe andalana misy ianao na amin'ny toeran-kafa misy ianao dia rehefa tonga ny fotoana ahafahanao manokana dia afaka ianao miaina izao vavaka izao. Oka ianao angataka amin'ny Jesosy famindram-po. Tompo, eno Jesosy ny fibeban'izy ireo Jesosy malala. Oka ianao tompo amela ny tsiraray avy, ny fahotany hatramin'ny fahazazany tompoka hatramin'izao fotoana izao. Afaka manaraka ny teniko amin'izay ianao. Itia Jesosy, vonina Jesosy fa tena anaradianao. Ka mangataka aminao Jesosy mamindra fo amiko ianao. Mamela ny heliko ianao Jesosy. Tompo, mba teo anisany Virjiny endry Jesosy ka ho tafiditra ny lanitra. Mamela ahy Jesosy. Mamindra fo amiko Jesosy satria tsy nalala Jesosy fa ianao no tompo sy mpanjaka ny fiainako. Eny Jesosy, tsy mendrika Jesosy ka itia tompo mibebaka eo anatrehanao. Mamindra fo amiko. Ka manomboka an'io Jesosy dia raisiko anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Midira tompo atao am-poko, manjaka Jesosy amin'ny fiainako. Amboary Jesosy, vonjeo Jesosy, fa foana ianarako any amin'ny elo tompo, fa soratiny ianarako any an-danitra amin'ny boky ny fiainana. Mba ho isan'ny zanakao Jesosy. Tompo, soratiny ianarako tompo any an-danitra Jesosy amin'ny boky ny fiainana Jesosy, mba ho isan'ny zanakao. Misaotra anao Jesosy. Manomboka an'io tompo dia ianao no mpanjakako. Ianao no tompo sy mpamonjiko. Raisiko ianao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Ka misaotra anao ray malala. Misaotra anao. Ho anao kosa zay miverin-dalana teo aloha ka hiverina amin'ny tompo dia mangata aminy. Mangata aminy ho amboariny.
Jesosy eo reo tompony zanakao Jesosy izay niverin-dalana nivezivezy teny amin'izao tontolo izao teny Jesosy malala ho mamindra fo aminy ianao mamela azy ianao Jesosy amboary izy ireo Jesosy malala ho mba ho anisany zanakao indray Jesosy tompo mbola tsy tara tompo izy ireo fa miverina aminao amboary Jesosy ampalalao Jesosy fa raha tsy solika izay tompo malala ho dia ho tavela aty ho very mandrakizay Jesosy raha tsy solika fitaiza izay mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy mamela ny tsiraray avy ndaotsika n'olo tena ho an'i Jesosy Jesosy indreto izay Jesosy malala ho an'olo tena ho anao Jesosy anompo anao Jesosy anambaranao Jesosy ankatoanao Jesosy satria anao no Andriamanitra misaotra tompony amin'ny famonjena ny amin'ny fitiavanao misaotra tompony amin'ny fanahinao ilay fanahy masina lehibe indrindra misaotra fanahy masina satria anao ilay lehibe indrindra mankasitraka anao ray malala misaotra anao mitafotafo satria ianao dia Andriamanitra lehibe indrindra ka indreto Jesosy manolo tena ho anao anaradianao anao zay sitrakao Jesosy malala ho ka tano zay fa tsy mahatana anao tazomy zay tompo fa tsy mahatana anao Jesosy io raha izay no mitana anao Jesosy dia menjera izay fa oka anao mihitsy tompo no mitana ny tananay Jesosy dia ajoro izay Jesosy io amboary izay mamindra fo aminay mitenena aminay fanahy masina oka anao amenao anay tsiraray avy oka anao amenao anay tsiraray avy fanahy masina iray eo milanao izay milanao izay fanahy masina ampenaro izay avaozy izay sitrano izay tsy salama fanahy masina o ianao ny dokotera ambony dokotera rehetra oka anao koa ampianatra ny tsiraray avy misaotra anao fanahy masina oka anao ame fahendrenanay oka anao anamboatra anay tsiraray avy ka misaotra Jesosy misaotra ray malala misaotra ny amin'ny fotoana teto tompo fa tanteraka izany no ny sitraponao mankasitraka Jesosy averina aminao ny aja ny voninahitra ny saotra ianao ilay tompo ny tompo mpanjaka ny mpanjaka mendrika hoderaina mendrika kalazaina Jesosy ianao ilay Yeshua Amasia ianao ilay ho avy any amin'ny raha ho alanitra ka mankasitraka Jesosy mankasitraka anao misaotra tompo ny voninahitra ho anao rery ihany amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako izany vavaka izany aleluia amen amen rehefa malalo amin'ny tompo zay ny fotoanantsika anio dia amin'ny herindray tsika miona eto raha mbola tsy tonga ny tompo na mbola tsy miala eto ny ray amintsika tsiraray avy ka mahereza tompoko satria Jesosy no tadiavintsika eto ka engany ianao tena ahery tokoa iaona amin'ny tompo dia mahereza tompoko dia amin'ny sabata indray tsika miona eto zany ohatr'izao fa alohan'izay misy any ny vidéo moa izay mivoaka zany ny la semaine zany eo ny tenin'Andriamanitra dia eo ihany koa ny en direct izay ferahantsika mivavaka zany isaky ny talata alina ary koa ny alakamisy alina amin'ny 10 alina tia Eropa zany hoe amin'ny 12 alina any Madagasikara anao zay afaka mivavaka izany dia amin'ny sabata herintsika amin'ny 9 alina tia Eropa dia amin'ny 10 alina any Madagasikara zay tompo dia mahereza daholy mijoroa dia ny tompony ampaherenao ny fanahy ny tompony eo aminareo tsiraray avy mandrakariva dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristo dia veloma indray tompoko tahiny tompo daholy amen